Nitanterahana androany ny fandravana ny fefy nanentsina ny lalakely izay voasokajy servitude de passage ao anatin'ny fokontany ny anala mahitsy tanàna nanatrika izany fanatanterahana ny fandravana izany moa ny tompona ndraiky mpanjakana samihafa. Teo anatrehan'ny vatitany no nanatanterahana ny fandravana ny fefy teto amin'ity lalakely voasokajy servitude de passage eto anala mahitsy tanàna ity. Rehefa tsy nanatanteraka ny baiko avy amin'ny commune Antananarivo Renivohitra amin'ny fandravana izany ny tompon'ny tany. Midina tetỳ fotsiny sy nanatrika ny fanatanterahana izany moa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafehy tao amin'ny boriboritany vadimy Andriamatoa Naivo Raholdinina izay nahazo ny taratasy fitarainana avy amin'ireo vahoaka mpampiasa ny lalana. Izy izay nitatitra ny fitarainana teo anivon'ny commune ka nitarika amin'izao fandraisana ndraikitra izao. Nisy vahoaka manjatony nampitondra feo ahy ireo soniany. Marina io sa tsy marina? Rehefa nanehoan'io izy dia nanehoana tamin'ny PDS n'Antananarivo tenako tamin'ny asabotsy teo na dia andro tsy fiasana aza ny angavy fa tapina ny lalam-bahoaka ary misy manao trano tsy manara-dalàna. Dia isorako ny PDS n'Antananarivo tompoko fa nandefa inspecteur izy ka mifanapa-kevitra dia hoaseoko aminareo mpanao gazety nilazany io olona io ny avertissement. Akitsika eo avertissement tamin'ny 3108 io no napotra hoe fandravana ny trano sy fanalana ny tamboho ary manatona ny commune Antananarivo. Zay tsy miditra n'izay trano ataony fa ny lalana betsaka dia eto anatrehanao Andriamatoa Vatitany no atongavako eto satria hitanareo ngamba reny alaifisary ny vahoaka tapina ny vahoaka dia anao costao sokatra ny tanterahany io sa tsy tanterahany. Telo herinandro no efa nisian'ny fefy teto toerana. Fefy izay tsy nahazoana lalana ara-dalàna tamin'ny ambaratonga-pahefana raha ny fanazavana. Efa ampolo taona maro ity lalakely ity no fampiasan'ireo mponina ety toerana noho izy akaiky tsena sy manakaiky ny loharano fakanoponina rano ety toerana ary tsy ahina firy amin'ny tsy fandriam-pahalemana nandehanana amin'ny alina aza. Raha ny tena marina zany ny tantaran'ity lalana ity dia lalana efa amampolo taona maro mihitsy satria raha hitantsika hatrany amin'ny fidirana teo zao dia nanome lalana daholo hatrany amoron'ny arabe dia miditra n'ity couloir ity dia mitohy makany zany samy nanome lalana daholo ny tompotrano rehetrarehetra dia any amin'ny farany izy vao mitapaka le lalana any amin'ny farany efa hivoaka misy lalana vaovao zany any ambany any dia any izy vao tapaka. Raha ny filazan'ny olona efa tranainy teto zany dia efa misy mihoatra ny 20 taona, misy efa amampolo taona maro. Raha izay manokana zao dia 10 taona mipetraka tantany ambany tany dia efa teo io lalana io ary efa noajarian'ny olona daholo zany izy rehetrarehetra fa tsy hoe lalana matina hoe lalana ratsy fa efa misy évacuation d'eau dia efa misy lalana vita ciment amin'iny ambany izy zany. Efa niverina ny sokatra moa ity lalakely ity saingy mbola dingana manaraka ho jeren'ny solombavam-bahoaka akaiky ny fandraisana andraikitra mahalony ity rindrina efa nitsangana tao anatin'ny fefy ity ary manery ny velarany lalakely afaka ampiasaina.